miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ilay voga tsy nirina izay indray ryhavana ny lohatenin'ity video manaraka ity raha mijerytsika ryhavana ny tantarany nahaterahan'i Jesosy izay voasoratra any Matthieu toko voalohany manomboka amin'ny andininy 7:20 dia mba hitantsika fa Jesosy Kristy dia azo sokajiana ho isan'ny voga tsy nirina. Ambarany andininy 7:20 fa i Maria dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina, izany hoe tsy sitrapony na faniriny na zavatra nataony no nahatonga azo be voka sy nitoejaza fa ny fanahy masina no nametraka an'io zaza io tao an-kibony. Dia ohatr'izany koa Josefa eo amin'ny andininy 7:20 dia ambarany manao hoe ary Josefa vadin'izay lehilahy marina sady tsy tahanala-baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Izany hoe olana ho an'i Josefa zany ny fisian'io voaka io, fafambaraka io, ary tena niezaka nieritreritra mihitsy izy amin'ny hoe hiala handao any Maria sy io zaza io. Ary be dia be mihitsy nitranga tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Mety misy olona mety hoe mifankatia izy dia lavitra anatin'ny firaisana ranofo dia tsy nieritreritra satria mbola manana fikasana hianatra ho avy, mbola hoe manana tanjona maro be lavitra be zany kanefa dia be voka. Dia ohatran'izany koa mety misy olona miara-mipetraka fotsiny manao an'ireny tokantrano maso reny dia voatavoangana zao nisy nandefa afatra tahaka an'izany mihitsy atao anatin'ity pejy ity hoe dia raha onan'ilay olona miaraka aminy izy hoe raha vao tsy alahanao io zaza io dia tsy dia hisaraka tsika satria za tsy mbola vonona ny hiteraka mihitsy, mbola tsy manana eritreritra ny amin'izany mihitsy fa dia hoe fiarahana tsotra fotsiny. Ary tsy ny olona vao miaraka ihany vao mirosy ihany fa na dia nefa mpivady aza dia be dia be koa ny mpivady izay mieritreritra hoe tsy nirina ilay zaza satria asa mety hoe efa nanao fanabeazanay zany izy na misy zavatra ohatran'izany na koa efa manana zanaka maro dia kinanjo hita fa mbola mitoejaza ihany. Dia ao anatin'izany ilay voaka lasa eritreretina hoe olana be mihitsy. Dia ohatran'izao mahazo ny Maria sy Josefa zao mihitsy dia mety misy aza angamba ny ohatran'ity tantara ity mihitsy hoe hiala hoe tena aleoko mihitsy miala raha ohatra ka ho ajanona ho tazomina io zaza io. Dia be dia be mihitsy nitranga ohatran'izany eo amin'ny fiainantsika. Izany androany tehiteny amintsika hoe voalohany indrindra ianao no mety tsy nieritreritra io zaza io fa Andriamanitra manana programa ny amin'io zaza io. Hitantsika tsara mihitsy zany mitantara satria eo amin'ny andininy 20 dia nambarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofo tamin'ny Josefa ny amin'ny hoe io zaza io no hamonjy ny olona izy ho afaka amin'ny fahotany. Izany hoe nanana programa ny amin'io zaza io Andriamanitra. Na dia ataoko aza hoe zaza tanatina circonstance tsy azo ny saina eritreretina tahaka an'izany no nampisy azy. Dia ohatran'izany koa fatantsika tsara ny tantaran'i Jeremia any amin'ny Jeremia toko voalohany andininy 5 dia ambarany tsara manao hoe fa atro ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, atro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Izany hoe tena manana programa Andriamanitra ny amin'ilay zaza izay ho teraka. Ary izany koa no ambarantsika amin'ity anio ity. Ny fisian'ny olona anankiray eto ambonin'ny tany dia tsy tonga ho azy zany mihitsy fa manana drafitra sy programa ny amin'izany foana Andriamanitra. Evero ane inona no nitranga raha ohatra ka nanala zaza Maria. Raha ohatra izy zany ka nieritreritra hoe tena tsy mety ty zaza ty fa tsy zaza niriko ty zaza hafahafa ty fa dia alao esorina. Olana be fa fambaraka ny fisian'ity zaza ty fa dia alao esorina. Dia mba inona no nitranga? Dia fatantsika tsara fa na dia ny famonjenantsika sangambany dia tena hoe tsy tafavoaka akory. Kanefa dia ny safidy izy ireo. Ary izay mihitsy ny zavatra faharoa izay tiako ampifantarina antsika hoe ekeo fotsiny. Avelao ao ilay zaza fa aza esorina. Ary izany mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Josefa niezaka nandresy lahatra izy ny amin'ny hoe misy programa, misy antony ny fisian'io zaza io fa aza kitikitihana. Ary izany koa ry havana no tiako ambara amintsika androany. Izao afatra izay tonga aminao zao dia efa irak'Andriamanitra mandresy lahatra anao hoe aza esorina, aza mandao fa misy antony matoa misy io zaza io. Misaoran'Andriamanitra satria be dia be anie no mitady zaza fa tsy mahita. Ny fisian'ny olona anankiray izay tonga eto ambonin'ny tany dia fahasoavana foana zany. Fahasoavana foana zany ary mila hisaorana n'Andriamanitra mandrakariva na inona antony nampisy azy tao. Ny anjarantsika dia ny manaiky sy ny mandray an'ilay izy fotsiny tahaka ny nataon'i Josefa sy Maria. Ary ny zavatra fahatelo dia ny hoe
aza matahotra ny amin'ny hoavy satria izay manko nitahotra tao anatin'ny Josefa ny amin'ny inona zavatra mety hitranga zany ndraindraytsika manana fanahina ny amin'ny hoe ka ity zazy ty simba zany ny fianarako, simba zany ny fiainako, simba zany ny ohatran'izao ary zany mihitsy natonga ny tenin'Andriamanitra teo nampahery an'zareo lay anjely izay ny semana hoe aza matahotra ozy izy. Aza matahotra ozy izy ampakatra ny Maria vadinao zany hoe aza matahotra ny andray azy mianaka ianao fa fantatrao tsara fa Andriamanitra dia manana zavatra ohatran'izao izay ho tanterahany. Tsy fantatrao mihitsy ny avoaka ny ampitso sy izay sitrapon'Andriamanitra ny amin'io zaza io, ny amin'io avy fa mety io zaza io sy zaza ny heverinao hoe tsy nirinao, tsy nitadiavinao kanefa tonga tao io mihitsy no ho ataon'Andriamanitra hoandry iankina ny fianakavinao na iankina ny firenena na iankina ny fiangonana ary ny anjaranao anatin'izany dia ny manaiky fotsiny hoe misaotra Andriamanitra fa ity zany avy aminao ekenao raisiny avy aminao na dia mety hoe avy amin'ny adalan'olombelona sy ny fijangajangana sy ny zavatra samihafa zany nahatonga an'izy tao dia raiso mandrakariva ho fanomezana avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny manome ny aina ary zany ny ambaran'ny Job ny amin'ny hoe Andriamanitra ny manome ozy izy, Andriamanitra ny naka izy ny nanome an'io zazy io ka ny anjarantsika dia ny manaiky fotsiny ihany. Itsika kristianina dia manohatra ny fanalan-jaza na inona antony izay ilazan'ny olona an'izany dia manohatra an'izany tsika satria raha misy orona i Jesosy Kristy dia tsy misy akory ny famonjenao antsika ary zany no tokony ho toetsaina entsika kristianina ny hoe mahatoky ny tompo izay fa na zaza tsy nirina aza ity zaza ity dia manana programany amin'ity Andriamanitra dia programa mpamonjena mandrakariva. Ianao koa ngamba mety hoe manana olana ianao ny amin'ny fahafantaranao hoe voka tsy nirina ianao hoe ny ray aman-dreny kosa tsy naniry akory ny fisiko teto ambonin'ity tany ity dia zany rano te-hampaheranao ny amin'ny hoe mety tsy nanetritritra an'izany ny ray aman-dreninao fa Andriamanitra kosa tsy mbola nisy akory ianao dia fa fantany ary manana tanjona ny amin'ny fiainanao izy manana programany amin'ny fisianao izy dia misaora azy izy no nahary ianao ny ray aman-dreninao dia fitaovana fotsiny ihany fa Andriamanitra no tena manana fikasana ho an'ny fiainanao dia tsy mivelontsika satria hoe naniry ihany ray aman-dreniko fa mivelontsika satria hoe Andriamanitra mihitsy no nahary ianao namorona anao ary nahatonga anao nisy teto ambonin'ity tany ity satria manana fikasana ho an'ny fiainanao izy dia mahereza ry havana ny tompo hoe hitarika antsika hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara mandrakariva sady ankasitrahana no marina ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.